Nahazo fandrahonana ary mety afara amin'ny fandrohana azy tsy ho mpiasan'ny Air France intsondry Irakoto Arsoa Albona koa antsoina hoe Baba. Araka ny fanazavana dia noho ny famoahany ity farany mombamomba ny orinasa izay mety hanimba ny endriky ny orinasa no antony izany. Tamin'ny alalan'ny adiavitra politika natao tamina aina aman-jery tsy miankina iray. Androany dia misy ny fampiatsony ny orinasa Air France ny camarade Albon tao anatin'izay hoe miatrika ny fampiatsona ho an'ny fanomanana, fiomanana amin'ny fandroana amin'ny asa. Gaga ny izay tao anatin'ny CDK amin'ny fisehoan-javatra satria rehefa natao izay fampiresahana izay dia resaka politika, tany amina resaka débat politika no ilazana hitaritana n'ilay eritreretin'ny orinasa ho fandroana. Hoe misy mitaraina ny client izay rehefa andresahana tao moa nangatahana ny taratasy hoe aiza ny taratasy zany fitaraina zany tsy azo dia zany soi-disant client zany izay raha ny fantatra heno amin'ny feo dia hoe isan'ny candidat ho filoham-pirenena. Ny camarade Albon gangazavavana alany rehetra azy tao anatin'ilay débat tao amin'ny tondresaka dia amazo no pitarika ny antoko APM izay manolotra candidat. Zany resaka olana antrasa amin'ny resaka politika samy candidat zany no nampidirana aty amin'ny resaka hoe mampiasa azy. Miantso ny tompon'andraikitry ny Air France araka izany ny filohan'ny sendika randrany mba tsy handray fanapahan-kevitra politika amin'izao raharaha izao. Araka ny nambarany moa dia misy ambadika politika fandrahoana natao amin'ny Irakoto Arsoa Albon io ary candidat filoham-pirenena no ao ambadika. Camarade Albon gangazavava dia neken'ny orinasa Air France anao an'ilay antoko nambarany raha totale général zay androany tao hoe efa 20 taona izy nanao n'io antoko politika an'io 20 taona izy niasa tao amin'ny orinasa efa mahazatra ny zareo zany tsy nanana olana. Amin'izao zany tamin'ity ndray mitoraka ity mipetraka ataony fa maninona misy olona satria misy an'izany olana amina resaka hoe matahotra an'ilay candidat nga le candidat laza hoe nitory satria izy manana candidat dia zay no mahatonga an'izay dia namana camarade Albon dia roasiny ka mahitsiny anay ato amin'ny ranany CDK tsy hametrapetraka fotsiny zany zay raha ohatra ka hiditra amin'izany fandroahana zany ny orinasa ary hanimba ny imaziny ny orinasa Air France zany hoe hitsapaka any amina politika zany asa commercial no asany dia zay no tokony ataony fa tsy ampidiriny amin'ny resaka politika eny fa raha hiditra isafidy an'izay izy izay ihany koa vonony eto nana syndikaly ary efa ambaranay amin'ny syndikaly hatramin'ny syndikaly tsy matahotra amin'ny tenisika hoe amin'ny syndika azy mila politika ary manao politika ihany koa zay ao anatin'izay rehetra. Mariana fa Irakoto Arsoa Albon dia anisan'ireo mpikambana ao anatin'ny sendika randrana ka voaro ny lalàna ary ny inspection de travail no tompon'ny fanapahan-kevitra farany mety androana na tsy azy raha toa ka tsy manaiky ny orinasa.